Mifamotoana am' Jesoa Kristy. Anio fa 4 volana aogositra. Manodidina anao tanteraka aho. Rakofako amin'ny maha eo ahy ianao na dia eo am-pitadiavana ny tavako aza. Eo anilanao mihoatra noho izay azonao saintsainina aza aho. Akaiky anao noho ny rivotra fohinao. Raha mba mahay mamantatra ny fanatrehako aza ny zanako dia tsy ahatsaro tena ho irery intsony izy. Fantatra avy lavitra ny eritreritra aho, ary fantatra izay teneninao alohan'ny voany eo amin'ny molotra aho. Mahenika ny tenanao manontolo aho. Takatry ny sainao ve ny fisavoana ny fitadiavana nafinjavatra amiko, na inona izany na inona. Marina fa azonao fitahina ny olombelona, eny, na dia ny tenanao azy. Nefa azoko vakianao aminao toy ny ao amin'ny boky mivelatra, voatota amin'ny litera vaventy izany. Mahatsapa ny maheo ahy any amin'ny vololon'ny ainy ny akamaroan'ny olona. Maro ny mandositrana mandatsotro izao ny fisiako satria mampivarahontsana azy ny fanakekezako azy. Saingy tsy misy na inona tokony atahoran'ny zanako. Efa nodioviko tamin'ny rako izy ireo, ary notafiako ny fahamarinao. Raiso ny fitahiana avy amin'ny fanakekezanao ahy, satria velonao aminao aho. Dia avelao koa aho velona amin'ny alalanao ka anazava ny espito amin'ny fahazavako. Salamy fasivy amin'ny 70 ka hatramin'ny 104. Tompo, nandinika ahy ianao ka fantatrao avokoa ny momba. Fantatrao ana mipetraka na mitsangana, ela be milo, dia efa tsinjonao ny hevitro. Voadiniko ao ana mamindra na mianto, ary tsy misy miafina aminao ny larakaliako. Tsy mbola eo ambavako akory ny teny ho lazaiko dia indro efa fantatrao avokoa tompo. Efesianina 2:17. Fakehitriny kosa ao amin'ny Kristy Jesoa, ianareo izay lavitra fahiny dia efa tonga akaiky noho ny ranona fony Kristy. Korintianina 2:5-20. Tsy mba nanotanao vinanao vina i Kristy, nefa notantsika dia nampitondrain'Andriamanitra azy ho famonjena antsika, mba hahatonga antsika handray ny fahamarinana omen'Andriamanitra noho ny firaisana amin'ny Kristy. Amen. Jesoa.